miaraba tompoko lasy tompoko vavy am'izao ariny alahady zao ary dia manasantsika rehetra anaraka ny fandarana l'actualité miaraka amin'ny sampana fampalalana-baovao eto amin'ny Madagascar télévision makasitraka ihany koa anareo rehetra izay manaraka izany télévision zany hatrany amin'ity alina ity hatrany dia vavany fandarana Andriamatoa Maivy Raolodinina solombavam-bahoaka amin'ny Madagascar voafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy vahiny miaraka amintsika ato anatin'ny fandarana herinandro farana izay herinandro azo lazaina hoe nafampana ary nanakarim-baovao ity herinandro ity inona fa dia hopetsaka ihany koa ny hevitra hoentiny vahintsika ao anatin'izay fandarana izay miarabanao Andriamatoa Maivy Raolodinina. Mamerina no manana ny antitra ary mampikabaka ny tena dia tsy azo adinona ny fiarabana malagasy satria itsika dia tsy latsaka avy any an-danitra na nitrebona avy amin'ny tany na mipotra tamin'ny vatamakazo fa nisy ireo loharanoporantsika koa arahapatakin-givitra ny itsika ny kely voakitikitika lehibe voatsafosafo areto dia araha-manokana satria anisany actualité lehibe ny fandaninany Satanantananarivo miarahaba amin'ny vahoakan'Antananarivo fa misy le raha manao hoe ao dia analamangako iarivo koa ny merina indreto zay sy lokangako fa sambola tafaverina dia ohatra mahatsaritsaro koa na manafaly le tononkalongady manao hoe ny vohitsoro merina avy mierinierina tsy azo ampandeferina fa indro ndray averina koa ty niverina tamin'lohany zany le Satanantananarivo rava le fandavaravana le fanasaratsarana seka nitetehany sasany nanaovana katsikatso politika to areto dia misaotra n'ireo solombavam-bahoaka ihany koa raha ohatry avy any faritra zany tsy ataoko hoe ninondrana fa isika dia toy ny emboka akondro raha mitraka raha ihany raha nondrika samy manana ny akolafiny ary toy ny voasary ka na finosana ray ara misy asiny isaorako manoka n'ireo député anisany zany ohatra solombavam-bahoaka avy amin'ny Toliara ry Roberto ny avy any Tamatavy ry député Irma ry député Maraniary sisy fa tena hita mintsika fa mitombona le teny Andrianampomerina manao hoe ny ranomasina ny valapariako izany dia manambara fa malagasy raintsika ary ny fakatiavana no farafitiako izay indrindra no anomboantsika azy na izany na tsy zany aloha tsara ihany tsy hotinganina fa 7 volana mars tsika androany no miresaka Andriamatoa solombavam-bahoaka miarabany malagasy rehetrarehetra ihany koa amin'izay lafan'izay horesantsika io lafiny io tsy azo adinona tsy ataontsika mba matsita atao fatakorona zany fa saka nataoko ohatrany mifodena tsy mandeha aloha satria izay mampara koa tamin'y 2016 teo dia nanatitra voninkazo teny Ambohijatovo fa milamina sady miseso izy raha fotsibe namonjika Hermesy fa tombontsika avy hatrany amin'ilay resaka mikasika ny Satanantananarivo lany moa iny zany teny anivony teny miram-pirenena ary dia ny ministra misahana ny atitany mihitsy teo anatrehana solombavam-bahoaka no nyteny hoe raha izay miteraka olana dia mifoanana ilay andininy izay miteraka olana tao anatin'izy na zany na tsy zany mifoanana fa nahitsana na izany na tsy zany betsaka ihany ny adihevitra mipetraka ny alohan'ny reny rehetrarehetra reny hatraminy hoe nisy indray ny fampiasam-bola sy ny resa-bola tao anatiny na tonga anareo solombavam-bahoaka resy lahatra nakatohan'iny lalàna mikasika ny Satanantananarivo iny ahoana momba an'izay alohaloha dia azava nresaka izy ny ray aman-dreny miberatsirahonana zay fa hatramin'ny antemierany antemera za mpanaraka an'io foana satria za na manafary sekimpiano 13 taona dia efa nanao fifananana kabaka somary badabadalela tamin'izany ary zay tsy afoizako ny tompoko lahy Andriamanjato Risara fa sotra an'Andriamanitra moa fa talohan'ny Nodinimandry dia tafavoaka le boky soratako ny kabaka politika sy ny politika ny kabaka zay izy nanao ny teny fanolorana dia nytiako apetraka dia ny hoe ny zavatra niseto amin'ny antemera-pirenena dia izay vo tena nisy zany hoe adihevitra sy te tena antemera-pirenena io satria na mikilalony akizy ary dia misy ny hoe ray makabahana roa fomanana telo dia lasa fa fanefa ny fandininy ka aloha azava ny resaka eto fa tsy ilay volavolan-dalàna niketriketrihan'ny fitondram-panjakana zay nisoloha tena ny ministry ny atitany tena no lany tao zay natonga resabe nandritry ny volana maromaro fa lay Satanantananarivo ny fanaraka tamin'ny etaetam-bahoaka n'Antananarivo satria mariana atsopanao ny fanontaniana fa amin'ny mariny voapary tan'Antananarivo ary naiky an'izany ireo ASVM manisan'izany Retsovato izay nizigizigy mihitsy fa tao anatin'le roa amby 10 nitikititra tamin'ny zarazaranana Antananarivo ay tena reny vohatra Antananarivo ka lay Satanantananarivo ny arahana ny dinika tamin'ny piasan'ny commune syndicat-ny eto amin'ny renivohitra ny commune urbaine Antananarivo izay mandalo zay député
ny lalàna mipetraka ary mipiasan'eo ny raha nandinika tamin'ny filopokotany ny raha nandinika tamin'ny solombavam-bahoaka solotena ny vahoaka 20 teo mantsaraiky 20 de efa miverina lay mapararay a tsy hoe miverina mapara izy tsy raisana tso fanaovana de science le azotsika resana fa niverina niaraka midinika aminay a fizy efa mety isy azo vm le solombavam-bahoaka ny taomiporiporitany fahenina araky ny lazainay sy miresaky zay manata hoe ny hevitra ny tsy mitovy rehefa nydiniana rehetrarehetra io a de voalohany la isatana-tananarivo ray ihany be ny tanàna le satana-tananarivo tsy ny fitondram-panjakana no anao décret na ny conseil de ministre anendry ny délégué-ny boriboritany fa ny be ny tanàna ihany anendran'io le satana-tananarivo avitiny koa ny hoan'ny isy fitsinjara-pahefana marina ary ny fanaraka ny tetavoakana tananarivo zay no lany fa raha nisy nampiasa volo atao a de nisy député vitsivitsy alo tsy hoe nampiasana volo izy le hoe rehefa misy baiko avy any ambony de alan'io fotsiny io na mety na tsy mety fa resy tosika anisan'izany ohatra ny député mipetroka Nicolas anisan'izany ohatra ny député miandro vazo ngambingy mamy ny député jovato tsikijery reny zany le hoe misy eo fito reo reo zany le hoe rehefa misy volavolan-dalàna ka tolotry fitondram-panjakana de na mandeha malety any ambadika any a ataondry jovato a any amin'ny zareo reo na mandeha lay tsindry-bokotra na mandeha le moto hoe manakotana be mivazavaza be ry Nicolas de venika misy matahotra azy de lanina fotsiny le lalàna resy tosika reny tao ary zay natonga nananao hoe ao de ranalamangako iarivoko ny merina indreto zay solokangako fa mbola samy tafaverina tamin'ny satany maizy azy atananarivo satria na tiana na tsy tiana na manafa malahelo any zay milaza ary zay koa tsy afaka andevitra an'izany hoe rehefa tsika izay atananarivo no miteny satria zay malala ngety de lazaina fahatopoko foana izay nge tsy nanavaka ny tany amin'ny faritra fa zao raha misy lalàna nina avy any Antala na ny Vohemara na ny Betroka za tsy mbola tany hatramin'izay ny enako fa fiantsona fotsiny madéputé amin'ny Madagasikara ary mandainga ny député raha milaza fa natetiny elakelatany eo raha Madagasikara de izany no anangatanana voalohany eo fa tsy maintsy manontany ny solombavam-bahoaka any ame ohatra farany aminao any lohany vaitsika hevitra hoe nisy ady tany goavana be tany Fianariveste de ny angavy anahako ny vahoaka tany tonga taty hoe ampio zay andea matoy député fa tena zao ny olo anagatany misy olona manao fanapara-pahefana be chef de région taloha ministre sisisa de inona ny zavatra nataonay natsoka aloha ny vice président ny Tamatavy andea matoy Hermanina la ny tany Fianariveste de fandiniky izay de zao fandehan'io ny hitana tany vahoaka hita ato aminareo ny sary vahoaka anarivo no tsy anana tany Fianariveste de teo vonjerin'ela izy lamina le tatagaka ny tiako apetraka ny hoe tsy manavaka anay fa izay miena andavanandro eto Antananarivo ary eto de misaotra ny vahoakana Antananarivo misaotra n'ireo mpiasan'ny commune sisisa indrindrandrindra ny reo lay vahoaka manatona anay isan'andro fa le eritreritrareo ary tena solombavam-bahoaka mariny zay ny ady varotra atao ary tiako milaza zany fa ny olana tamin'ny boriboritany teo aloha de niasan'ny délégué dia mibaiko ny adjoint anakoha ohatra rahaninainy amin'ny boriboritany fadino zao ny délégué mibaiko fotsiny a ny adjoint voalohany a manao légalisation na signature ny adjoint faharoa mampitsoratr'olona de manao copie de mahazo indemnité de tsy hitatsony fa am'ty lalàna ty zany a tena misy le fitsitsara-pahefana ary mananety manany solombavam-bahoaka ary zay indrindra ny tiako atongavana hoe lany iny zany nakatoavinareo a ny sata ho an'ny renivohitra Madagasikara amin'izao fotoana zao a ny renivohitra Madagasikara de isan'ireo renivohitra atao hoe latsaka katerina indrindra maneran-tany ary ny taremarika amin'ny voaka aza de milaza fa ny 10 isanjaton'ny tanàna eto Antananarivo de efa ao anatin'ilay sokajy ny antsoina hoe bidonville amin'izao fotoana zao ny fomba fiaina de mifanaraka amin'izay ny sata zay nakataovinareo de le sata efatra amin'izay ihany a sa inona ny mety ho fiovana zay indrindra mantsy fiovana mety entiny a raha miresaka an'ilay fampandrosoana sy ny fanarenana Antananarivo iverina amina sata ma renivohitra Madagasikara azy zay inona no azo andrasana amin'izay sata zay nakatoavinareo solombavam-bahoaka zay tena misaotra anao na manafana metraka zay fanontaniana zay satria izay mihitsy ilaina n'le fandarana ohatr' zao voalohany aloha azo zaraintsika roa le izy ary zay ny ilaina n'le io ny ministère ny kolotsaina sy ny kolotsaina ny foko 7 eto Madagasikara sy ny faritra 20 ary ny fahakitanena teo aloha de samy manana ny kolotsaina avokoa ary zay ny amitsina ministère ny kolotsaina mba hitehiry an'izay ka le voalohany aloha lay tena tsy nikena Antananarivo avekitra any
tsy nekeny vahoakana Tananarivo ka natonga reny vahoakana Tananarivo fa tsy nimerina akory tsy merina fa vahoakana Tananarivo tana petraka eto daholo fa na zany na tsy zany nahoana misy an'le vako eto merina iza zao na mipetraka any Tamatavy aka de ambany andro foana merina foana fa tsy rehefa tonga any akory de vadika be tsy misaraka fa afa le resaka foko ary afaka le resaka Tananarivo fa zao manana le kolotsaina Tananarivo ohatra mifaritra rehetrarehetra manana doany za zao mbola resaka ministera ny kolotsaina mihitsy hoe ahoana nefarany ty rova ity ahoana nefarany le satroka mpanjaka zay nge ilaina le ministera fa tsy hoe mahay fotsiny ngova de hoe mahay eo de amboary de rehefa tsy vita de vita ndray de dorondray iza nandoko ngova tsetsatetsa tsy aritra iny fa ny kolotsaina Tananarivo de hoe sy Madagasikara de hoe reny vohitra izy ka beny tanàna iray ihany fa no nihitan'ny fitondram-panjakana moa tsy afeniny zany ary tsy azo lavina ohatry ny asan-kavina fa ny lany député betsaka teto de mapara sy ny ankolafiravany malana de nieritreritra hoe tady an'io Tananarivo io de zarazaro anjakana de zay no natonga reny katsikajy reny de le sotoavina hoe beny tanàna ray ary boribory tany enina de natao ohatra moa ny ministre ny intérieur atao satria efa saika kitrakitra be ihany to amin'ny adevitra fiteny tanora de hoe esoro article 4 io satria le andeny faefatro de laza hoe le conseil de ministre ny any amin'ny décret no anyendriny hoe isan'ny boribory tany ka manandra zay taony hoe boribory tany roapolo eo le izy de iny tsy nesorina fa namafisina mihitsy hoe any lalàna hoe enina ny boribory tany eto Tananarivo dia petraka tao ka le lay kolotsaina ohatrany hoe izay mahatananarivo Tananarivo be ny tanàna ray boribory tany enina sisisa zay voatazona fa izay kosa miombokevitra efa nanome ohatra teo namana famy le fitsinjaram-pahefana ny atao hoe fitsinjaram-pahefana de za ohatra za moa tsy anao be ny tanàna tiako fantatry ny ololeto fa raha za zany ohatra ny be ny tanàna de manana délégué ako de iny ny déléguéko fahefana ka tsy fahefana manao soratra fotsiny na manao légalisation na signature fotsiny na manao copie fotsiny fa fahefana mampandroso koa fahefana mena eta manana ihany koa ka anisany mampiavaka am'ity zany de ny boribory tany zao tsy araky lazaiko to areto mialatsiny amiko namana mametsiny hoe ianareo nge manana olona ny boribory tany fadimy zay nametraka olona tao aloha ary isaorako ny PDS théologie am'izao fotoana zao fa ny olona napetraka tao lasa mpanao soniana copie fotsiny miasany mampisoratra de tsy hitatsony fa raha am'izao zany mametraka olona zay ka lany soma tsara de olona hitondra fampantrony any anivon'ny fokotany sy ny commune ka novaina tam'li zanga nisy liova ary misy niova fa fotoana moa foy mbola azotsika anao fandarana manaka teny hoe misy ao anatin'io fisinjaram-pahefana tena be ny tanàna tena reny vohitra marina Tananarivo ary le be ny tanàna de tsy azo na ministre mpanjakana ohatra na vice premier ministre ohatra na filoham-pirenena tsy nitsindrena intsony fa io lalàna io de afaka mampiseho fa tena mahaleteny izy ary afaka mampandroso ny tanàna ny reny vohitra zay ny fitiana vahoaka maro anisy azy laza ianao teo tao anatin'ny fivorianareo zay nakatoavana ny Tananarivo iny ny amin'ny hoe tafapetraka ny tena hoe adevitra démocratique marina teny amin'ny lampany anteny miram-pirenena zay lazaina ihany koa hoe lampany démocratie indrokely am'mpandrafitra nefa mametraka ny asan'izay démocratie sy ny asany adevitra zay ve ianareo solom-bavambahoaka ianao indrindraindrindra satria tsy takona fenina ny zavatra nitranga teo aminao sy ny député Nicolas avy any Betroka ny zavatra toy ireny ve tsy mieritreritra ianao maolom-boafidy anao hoe manimba n'lay hasiny adevitra ny tranga toy ireny ianao moa to zany nampiseho talitany ray tao hoe ay moa ianao ty styliste Andriamatora Olodinina nay zay lay ka zay mantsy le hoe izay ve le avina adevitra tokony entana ao anatina androm-panjakana nametrahany vahoaka fitokisana aminareo eo anatrehany etika sy ny déontologie politique izay atao hoe taratra ianareo mitaratra voalohany zany hoe démocratie to Madagasikara zany na eto atoerana na any ivelany ary somary nyfanenjatsandro somary ohatra fandraona tonga trano lay resaka izay ve le démocratie apetraka toko tena misosa moa vatsaika tsy resaka nintsony satria resaka nafinaritra amin'ny vahoaka izy iny indrindra ny vahoaka Tananarivo ary za moa fantatrao tsara namana fa nanomboka tamin'ny enina sy roa arivo nanomboka nanao politika teo zany nanomboka satria ao anatin'ny traikefa politika zany le vavapesiny tsara peritrako tsara le fa mbola tsy toy tena am'izay teo nanomboka nanao politika satria no heveko fa ny tanora ny tompony taona roa arivo azonao ny tanora ny tompony taona roa arivo nefa tonga ny taona roa arivo de mbola nandeha le goikantitra dinozoro tsy ny sisa de nanomboka ny taona enina sy roa arivo de nanapaka an'izay ny tenako eo
tena ilaina ka le politika ampitantanana ilaika ane le politika ampanasoavana ilaina ane le politika ampampandrosoana satria izay ny tadiavin'ny firenena de tonga ny taona 2024 de tena tafarainy tisy manina de nahita tanora zay tena hitako fa navita azy nanana ekipoa fantatry fa olona tsy angalatra satria fa nanakarena nefa mpanao asa sosialy tsy sisa tsy izy zany akory fandriamatoandranirina rajoelona zay nitaky mifanovany tiako apetraka am'izay de tsotra le izy za koa tao nivon'ny kolotsaina ny tena nalalana ary teo nivony fanatanjahantena ary za manana fo sportif raha tsy tena anao hoe mety ny hevitra ny tsy mitovy a fa zay a de tao aminay ny pur ankony fo malagasy iray tapony mamako sy mamagny grand maître pirabe zany hoe zay tsy maître foko zany a zay moa mitovitovy taona pralahy izay mpianaky izay zany fa zay pralaymbola miteny zao nao to fandaharana ho an'io aloha tandrimy mikitikity zany fitondrany kongo fo zany a de fitezaina olona tsy ady azonao tsy ady fa mitaiza tena ary zay mahatonga anay a mafitropitrika lalandavo ohatr'zao faro iza de pikabary ary manana niso valo mibokona avokako ary matoako anisan'ny tanora voalohany akademisianina teto Madagasikara ampanetretena ny tenenako an'izany a de olona manana fandefierana manana fanetretena ary mba manana traikefa ihany fa inona moa ny tena zavatra nyseo tamin'ny politika teto ao zany a akoatran'ny fampiasana malety tsy afeniny zany ary efa teneniko amin'ny biankonge zany ary zay ny tsy azoko an'le bianko tonga any am'prok izy nareo miteny hoe izy ampizara voaloha de efa teneniko atsiatsi le izy hatram'izao tsisy valiny molo hitatsika fa namanako ny rahalahy Nicolas izy ke mapary to aminay tao a de iny izy mivadikila zay mifa mapary andray tsika tsy nalany azy a nefa izy de netona vola amba tapitrisa t-shirt inona tsisy mba hampandany azy nalalako azy voalohany namana famba tiako tafatany vahoaka rehetra de zao teny votivorona teny zany nisy ale fikaona ampanao politika rehetra tadidiny namana fangambiny de tao izy de famaly aman'olona tao a de namoaka basy de teo akakabe izy ty mialatsiny fa za moa izy ty banty de zay nanasaraka azy tao adevitra sandary moa colonel de tsy colonel io fa de bareto izy sasany de de nao de nitamatamana io de mipetra avy eo za lasa CST asa te CST izy CD tao de narendray tam'ireo hoe misy namana zany ony efa hoe meno coup de tête tao efa mandeha ny adevitra de rehefa misy zavatra lanina ao tatsiatsy de mitady fanakorotanana foana le rahalahako iny de tamin'ny fotoana io zany a efa fantatra mihitsy satria fangona na ministère ary tsoko anao fa hatramy efa taona sate tao CST tao zao député taona mahery tsy mbola nisy gouvernementa ministre be de be ohatr' zany hoe iaro an'io lalàna natolotra gouvernementa tao io de inona nitandrony nihititra avy any izy tsy fantatro hoe tsy zarery tsy nanao kravaty tao ary ity ny fitsipika anatin'ny ao amin'ny antenera-pirenena fa tsy misy an'izany hoe tsy maintsy manao kravaty fa samy manana ny aingony za zao milazanao zao ny akanjoko zao akanjo zao tia nalany député ahako zao mihitsy ny akanjoko lamba mena de zao io fa raha tia tsy nao kravaty fa mba niangavy ny filohan'ny antenera indray mandeha tao hoe aokotsika mba nao fitafiana miaja ozy de mba niangavy io aloha tsika nao fitafiana miaja de zay natoka niny resaky nytoka ny tiako apetraka de tsotra fotsiny ny hevitra andriamato iny fa hoe rehefa nao kitrakitra be ohatr'zay izy iantsy ohatr'zay izy iprovoke olona ohatr'zay ataoko fa rango sosina azonao zay le adevitra hoe anangatsandra anao niny teo de olany de tsy olany ty satanatananarivo atolotra ity satria izy reky mbola miteny lany io fa administrateur civil nanao an'io tsisisy aonge za zao zandry anaty administrateur civil za zao ko olona cadre amin'ny asa-panjakana ary olona manao fa reny momba ty napetraka hoe zay de tsy nanangatsandry mihitsy loha tao izay de natateny tao fa fantatro ao moa zany styliste aloha ny tena marina fa mivadiko hoe ary misy botika lehibe to Antananarivo zay moa raha miteny an'izany de ohatrany hoe sao ataon'olona matikambo zay ataony fa zao fotsiny izy io samy manana fiaina vianona resaka politika sika indray matona ivra olodinina ny resaka fifidianana tapaka aloha zany mikasika an'ilay antsona hoe Satanatananarivo zany le resaka agny fa raha misy moa zany mio carte de visite manaraka raha matery aingo izy malefany amin'ny botika de mba bokosy tsara ohatranazy ao lafy ny afo zay ngamba iverynsika ao anatin'le datom-pifidianana totika eny am'seny tsika manahoana ny mikasika an'io aiza hoe zany mapara sy ny fandraisana anjara tatoato rehefa mihaino onjam-peona radio de misy ny karazana fiantsona zay atao ny vondrona mapara ho an'ireo zay candidat iverina fa ilatsaka be ny tanàna
amin'ny alalan'ny loko mapara nahoana no manao karazana kastina ve ny mapara tsy manana olona tsony ve mapara sa inona ny tena paikady ao anatin'izay viatrehana ny fivitianan'izay marina mihitsy zany ny mapara dia manana olona be loatra zay le olana fa mbola manao antso izy hitantaranao ny antso an'le mapara ny anaty ravikazo sy any amin'ny faritra rehetrarehetra zao mantsy ny antony 750 raha tsy diso any natolotra mapara teo azonao ireo dia nandanina t-shirt amanalina daholy vola amina tapotrisa nanaovana etsika rehetrarehetra 750 ololany izay mbola t-shirt zany no mampalana ny kandidana ohatra fotsiny zany fa koatrangenka ny t-shirt tany hoe karatsondraha publicité ampahafantarina hoe ty le olona vidina ty ny sary le olona vidina ohatra ny publicité eto amin'ny matv reny ny vola ndray a raha za zao nanao fampelezakevitra dia tsy raha raisinareo fotsiny dia tsy ampiasa vola tsony tsy maintsy nanao publicité teto amin'ny matv tany amin'ny tv plus isisaka ireny vola reny ampiasaina ampifantarana anao fa raha itsoro ohatra anao fotsiny ianao tsy misy malala ireny t-shirt reny dia lalàna hoe io ny anaran'le olona io ny saryle olona am'le bulletin mba tsy avoafitaka an'le sasany azonao ny anazy zao vonanao dia mora fantatr'olona rehetra inga olodina iny le pikabary mitafilamba nanaovana an'izay 750 ololany inona natonga n'inona manahafa sy ny mpiaino rehetra tsara ampifantarina anareo dia zao zay no nafatan'ny antoko ary mateto izay no nanimba ny antoko tia mateto le parasutage ary saika tratran'izany zay tamin'ny farany teo hoe ny eny ambony eny fotsiny manendro hoe tia ny vidinao nefa le eny ambony avoafitaka ame ohatranao fotsiny atao toliara andriamatomarantson de teo zay coordonnateur national mapara teo aloha fa efa nysoloana ny rahamatoa Kristina Razanamaso hoe mahafantatra ny toliara dia le vahoaka rehetra bazy rehetra fototra tampikambana tsisy malalany aty akory fa tia izy nanao hoe tia no atolotra anga tsy tia zao atao toliara teo lasany tsy miankina ny toerana roa teo dia zay nalany andribe reny fa olona avakavany olona fatapatany olona tsopotsopon'ny akaikaiky tery fotsiny no nataony candidat teo nefa be dia be ny TGV tany ny be dia be ny antoko sasany tany be dia be ny nisy ny tao amin'ny avisy sisa zay niarany asa aminay dia noho ny avy eo lasa tsy lany le olona avy eo inona koa ny zavatra niseho teto Tananarivo le olona tokony ho lista miaraka amiko ohatra tokony hoe olona TGV tena mambahoaka sisisa satria tsy voaray izy teny amin'ny fotra tsy mba nitafiditra tany amin'ny birao satria solo tena ihany niditra dia lasa simba le vato ka ny antso ataona io dia antso amin'ireo le mpikambana eny amin'ny fototra dia anaovana fampitahana avy eo aty amin'ny fobe hoe ohatra ny teny eny amin'ny fobe ty lany tany amin'ny primaire tany amin'ny fototra rakoto dia atsona idolo le olona dia mitondra eo rakoto dia iny marina fa tsy hoe rakoto ny lany tany raha be ny lasa tonga aty ka izay zany karazana tetika rehetrarehetra mba isiny mangarara sy hoe tena miainga avy an'ny fotony mihitsy satria aza dinona fa ny be ny tanàna ary etsika mafy zay eto Tananarivo ny tena akaiky mivoaka indrindra ny mpanolotsaina ny tanàna no hiara-iasa amin'ny député anatanteraka leta etam-bahoaka izay nampanantenanay akoatra nefa nataoko fa ny anany nampanantenaiko tamin'ny vahoaka 100% vita daholo dia izay mahatonga angreny antso reny ka ireny zany dia fofa ary toko anao fa anarivony ary akatra manala izy amin'ny herinandro manerana Madagasikara taratasy tonga hoe aina ny olona rehetrarehetra reny tsisy hita daholo ka raha ohatra zany ka tena mifototra nanao an'izany zay tamin'ny solombavam-bahoaka natafiditra tany amin'ny 50 zay fa nolay olona lasa nisikitranao trano dia hita toedolo ary zay raha malala moa fa ny jodasy sy maintsy misy fa tany amin'ny baiboly io dia le mpamantika profonzonge zao aiza andriamatomarantson de teo zao aiza zao reny le olona tsasatsasany nanolonolotra olona tsy lany reny lany ary mbola nsotonina ka mba sy ny démocratie ary andrinirina rajoelona zay flou national lay dia tena mametraka mihitsy ary zay ary ny olana atao amin'ny TGV satria izy dia mipetraka mihitsy flo amin'ny malagasy tsy vaky volo ary izy tsy mba manavakavaka zany zao tsy TGV fa fisainka nefa zany mitaky ny mapara zany miaraka amin'ny rajoelona izany natolotra candidat satria izy nalala hoe tia ny mendrika an'izany fa ny sasatsasany teo dia hoe tia na mamarantson de teo ataovy candidat olona tsolanina filopoko tany ary tia na many ministre Joanita ataovy candidat olo le izy dia nisy na omby avy eo le olona nalany mivadika indray zao sahirana indray zay manao déciance zao am'izao fotoana zao ivatika lafim-baovao afitsika satria mandeha ny fotoana isany nanamarika ny terinandro ity ilay resaka hoe diabe
zay mitarian'andriamatonga naira-marosaona ny arahana nahita ny zavatra nitranga omaly a ahoana ny hevitry ny solombavombahoaka raha olodinina nay mikasika an'izay mialohan'iny aloha ngamba dia alomba afa kikileto tsy mateso angamba namana fa hoe manontany tolo man tsy ny olona rehetra am'izao indrindra ny any amin'ny faritra ny eny anivony fokotany iza zany tena bureau national mapara am'izao a satria nisy an'ireo le mapara fantôme reo a le mipara reo le nitsipaka ny filoha andrarajoelona reo a dia reto ny filoha national mapara zany a am'izao fotoan'izao a dia andeha mba atao andry nigina rajoelona mba teo koa ny manazava hoe nahoana izy taloha ny tsy filoha national mapara satria tam'izany izy a dia mbola filoha ny teteza mita ary tsy izy velively ny ampifangaro ny asandrarà izy zany filoha national mapara ny coordonnateur général dia ramatoa Christine Razanamatsoa ny mpitondra teny na porte parole dia Pierre Oldera Ramaolomasy ny filoha lefitra dia misy anakeniny izy isaky ny faritany teo aloha ny fianaratsoa zany a dia ny coordonnateur général ihany a Christine Razanamatsoa ny Toamasina dia Andriamatoa Élisée Ratsiraka Antananarivo dia Andriamatoa Augustin Andriamananoro eo Mahajanga dia fantatsika Yari Ratsasona Rolimexia ny Toliara dia Raharoarlala Tinoka Roberto ny secrétaire exécutif moa zany a dia Mirana Fitsoa Razafindakoto Rajona ny mpitahiry vola moa zany a dia Ramatoa Rahiry Vololo lafy fa tsy le vololona namatika amin'ny mamparatany boriboritany fahenina akory a ny mpanolotsaina zany a dia Andriamatoa Naivra Olodinina styliste dia eo a Andriamatoa Florent Rakotakosoa dia eo a Zaka Andrea Tahiry Lalao a dia eo Andriamatoa Paul Pondy a dia eo Andriamatoa Yvon Randria Zanakolona na fantatsika amin'io Sareraka dia eo Andriamatoa Erika Rakotakosoa dia eo Jean Rémy Randria Manjaka dia eo Andriamatoa Hermanina Razafy Mahefa ary Andriamatoa Pierre Andriana Tenaina ny commissaire au compte moa zany a dia mahaleo Victor Tsiebo tsy teo aloha mba tindrany ampifantarina aloha hoe izany zany no mitantana mapara ary tia dia efa nazona récépissé ato moa avy any amin'ny intérieur ka tsy olona miresaka akoatran'izay a dia azy ny azy a fa zay a tsy miala amin'ny lalan'iny a ny miaraka amin'ny président Andarajoelona mikasika ny Andriamatoa resaka politika Andriamatoa Alain Ramarson dia mampalelo angy ny toejavatra reny a ary ny tenako manokana amin'ny mahasolombavambaoaka amin'ny Madagasikara voafito teto Antananarivo dia manameloka nataony mpitandro filaminana ireny antony voalohany tsy fiarovako an'Andriamatoa Alain Ramarson ko za tsy mitovy hevitra aminy analana an'ireo ministre efatra reo satria ny hevitra tsy manatsiny Andriamatoa Rivo Rakotovao sy ireo ministre tadiaviny hoe asivy miala reo satria za efa tratran'izany teo izany tena itsoro premier ministre Kolorozea dia mba mety isy vaolana ny sorona premier ministre Kolorozea teo any vola kakafitra kidro mijery fitaratra ny teo any teo arakaraky ny metsy ny naratsy azy vo malaika raty satria raha mivakinao ny politika mpanjakana ty nataony premier ministre Kolorozea dia vakitsika koa nataony premier ministre Songa Velonarivo dia tsy taje mifakaiza aminy vo malaika raty fikaraha farany hevitro raha nitaky ny vahoaka raha tena tia tanindrazana dia ny filoham-pirenena mihitsy ny tokony ametra-pialana isy fitakina ave zany Andriamatoa Alain Ramarson andaso aloha avy eo mihitsy zany diso fitakina izy satria ny ministre Rivo Rakotovao a tsy raha onao soloanao rapitso reo a raha tsy miverina ny fitondrana Andriamatoa Andriana Rajoelina ny 2018 na zay sitrapon'Andriamanitra sy vahoaka dia tsy izy zany ministera fitantanana mifananantany zany izay ihany mahavany olana mifananantany raha ohatra izy a ka analan'ny ministre mpitambola ny fitantanam-bola dia anendry olona vaovao indray Andriamatoa filoham-pirenena dia ny teo any ny teo ohatran'izao rehetrarehetra zao soloana ny gouvernementa nefa 20 isan-jato ny teo any ohatrany hoe solonao ny mpanazatra nefa le mpanao baolina poloka sy mora voatakla sy tsy mahay milalao ny ambony kianjany no mitondra ao fa raha ohatra tena hitaky fanovanitsika ka raha tena tia tandra dia ny filohan'ny repoblika ny tokony ametra-pialana dia manao fifidianana dia ny tokony ho savidingeto zany raha ny lojika politika dia Andriamatoa Mahakaravalmanana izay efa nidiona podin'ny filoha ankehitriny Erajonary Mampianina rehefa nidioviny a dia io ny tokony atao mifaninana amin'ny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina dia izay no anao satria izay zany tokony lojika amin'izao fotoan'izao rehefa tsy zay no miseho a dia aloha andeha ngaraha andavanandro a dia anapitra na miankina vahoaka eo a dia aloha hiandry ny fifidianana satria na hoe sorona reo ministra rehetrarehetra reo a tsy ampiovany ininy tiako tenenina amin'izany dia tsy hoe nomba ny filoha Andriamatoa Alain Ramarson fa le fomba nisamborana azy sy ny fahafatesany le démocratie nitakina tamin'ny 2024 no tsy ekeko satria zao
tsy nisy zany filoera jonary mampianina zany ka tsy nisy ny république faefatra tsy nisy zany filoera jonary mampianina zany na tsy lasa général io filohan'ny CRGN io raha tsy nisy ny tolona nataon'ny filohan-darajoelona ary anisana andray anjara atao andeha matao alaira makisonina ary atao dia mbola maly an'le olona nanao telefony natao amin'ny atsemy mandrano hoe nitifitr' teny ambojatovo izy za tsy amofota mandritsony fa efa fantatra teny amin'ny fitsarana le olona nitifitra angeny mba hitina nytotona ny tolona hoe io koa fa nanao 7 febroary ny ankolafiravalmanana dia manamono olona koa ny tetezamita ka noho izay zavatra rehetrarehetra zay dia izay no antony hoe nanamelohana ny satria zao voalohany indrindra zoanina zon'olombelona na amin'ny sehon'ny demokrasia na izay ary dia zoan'ny rehetrarehetra no maneho hevitra andriamatao niara-makisona mbola ny anaty tomobile niara-mila sy ny moraiky tonga tena raha ireny nakeny andamanalina na nakeny an-tanàna lemizo eny isotry eny anyteteza mipekrako na hitety ana tananarivo manao démonstration de force tsofotsofoka elakelan-trano isan'andro asinaka tsisy mpanendaka atsony eto tena manaiky aminareo aho eto hoe tsisy mpanendaka atsony eto fa nahoana ny olona ny anaty tomobile angany moraiky lasa mpitsava permis milatsa mijery carte grise zay voalohany ny fisamboana ny andriamatao laira makisonina ve na afaka ny délestage sa na tonga alohe ny trapona dia nahazo 200 millions d'ariary aby araiky fampanantena ny filoha-pirenena sy ny gouvernement ny fisamboana ny andriamatao laira makisonina ve na tonga ny araka nataona hoe atananarivo potika lalana sisisisa sy nretrarehetra atao io fa maty démocratie izany laza aminao fatrany amin'ny antenera-pirenena ny hoe tapenany mbavy io science plenaire zay hitanareo tamin'ireny sary eny taon'ny trumine moa namoaka mihitsy le tsaky teniteny iny hoe ny mpiasan'ny commune mba nahatrika eo science plenaire zany raha tika mitenikasy dia fivorina ajongetratriana tsy avela miditra izay zany iny efatra zay namanafa sirpiano mampiditra olona eny avavady foana satria any kianja démocratie ka rehefa tsy afaka makany any kianja démocratie any vahoaka dia lasa izy milahatra eny an-dalambe nafateny fitondram-panjakana ve ohatran'ny any ampitan-dranomasina ny any rehetrarehetra any hoe raha misy tianao kefitra hoe resaka sosialy hoe mijaly ny vahoaka naitra mpitondra dia maninona raha narovana fotsiny nge miaramila reny tsisy vakitrano ohatrany hoe mody nitorana ny radio mba ampitona ny andriamatao ny rajoelona dia avy eo afitako manamboatra ny radio avy eo ka zay a dia mankahery any président laira makisonina mankahery ny vahoaka rehetrarehetra mankahery ny vahoaka malagasy rehetra hoe ankehitriny zany a dia potika ny démocrasia ny verin-dalana isika izay raha nanoana filoera jonary mampianina tsy nanoana azy andika lalam-panorenana tsy hanoana azy isambotsambotr'olona fa dingana efatra ny eo ahy ny fialan'ny fitondrana hatram'izay ary eto dia mahalay filohan'ny afary malagasy zay nilaza atao hoe ny fanonganam-panjakana teto hatram'izay nampandratsika fa toko farataponytsika namako izy fa diso zany ary nilaza aminao président ny afary malagasy fa raha tsy nisy ny tolona 72 tsy nisy ny 6 soarivona ianao efa tany atamoka efa voasambotra ianao fa migaga ihany zay hoe rehefa ny afary malagasy milahatra ry ministère-ny étrangère nitaky amin'ny filoha-pirenena tsy misy misambotra naray aky hitanao ngamby reny mitaky ny afary malagasy tonga eny amin'ny domaine tonga izy tsisy misambotra fa rehefa ny alaira makisona président zay tsy nitondra ninina mba hiteniny anina dia samborona ary zay mampieritreritra hoe misy pikara manatika ara-mainy fanjakana veto ambony afo ka izay a na iny kiantra na iny kitona izay tsy afaka amery verin-dalana itsony fa miantso vahoaka izay itony ary miantso vahoaka izay hoe ny vavahaingana mba ho avy aingana ny fifidianana elan'ny so fitondrana izao satria maty ny démocrasia raha fitonana zany ny hevitrao dia tsotra hoe tsy fotoana fidinana an-dalambe zao afaka midina an-dalambe ny olona raha ny hevitra za miteny an'izay fa anjara mpitandro filaminana no miaro azy azonao anjara mpitandro filaminana raha neo hevitra etsy amin'ny arabe tsy ahako dia anjara mpitandro filaminana no miaro azy ny ataon'ny mpitondra ny ongana teto hatram'izay ary maria kokoa na mpifilohan'ny afaria fa izay tamin'ny sivy sy roa arivo tsy nanonga-panjakana fa ny fanjakana nametra am-pialana rehefa tsy nazaka fahefana andriamatomaka ravalmanana roso roa arivo tsy nanonga-panjakana fa lany premier tour izy zany araky ny verana dia atao mifampitahana dia tsy netinanao ny filoratsikaka dia lasa mitokona ny olona rehetra verina tany amin'ny vahoakany fanjakana ka zay milaza manao hoe nidingana lalovan'ny olona nanonga tena sy ny soga vahoaka hatram'izay dia voalohany indrindra dingana voalohany dia mitsipaka namana aloha nanao an'izany eny ny filoha dederatsika voalany izy tsy pahandolo namany dia nitondra arema kopa arema nanao an'izany ge filoha mankaravalymanany nitondra vita ngosoroarivo tsy pahandolo ngetra dia nanao tima fanabeazana tima fahasalamana ngetrarehetra
filohandratoelona keka no naintatana atao anaty tetezamita ka na vola tsy misy fa nampiasana azy be de be de nandeha ara-dalàna foana niara-ny tatana teo ngetrarehetra na tsisy fa roa rehefa avy mitsipaka namana ny sasany de manova lalàna de isaka nanova ny satanatananarivo io de zao ndray ny FFKM de hoe anao anova lalam-panorenana indray ary fahatelo de misambotra tsy manakatra aingana misambotra aingana tsy manakatra mahakitra ary mifanefana de na tsy lany ny fifidianana na manonga tena rehefa mitrotra vahoaka ka zao dingana toy ny fitondrana zao a de dingana makany amin'ny fiverenana any amin'ny didy jatony fiverenana any amin'ny tsy fahalalahana ka rehefa tsy avelanao iteny olona any amin'ny ademera-pirenena rehefa tsy avelanao iteny olona amin'ny anao manjery mpanjakana TV matsierenam so ihany fa misy anareo isaorana de midina an-dalambe ny olona manony hevina ka tsy fantatro hoe inona kokoa ato amin'ity politika mpanjakana ty ato amin'ny andininy favalo de aseoko anao eto vakiko fampiavana-pirenena ny tenen'ny premier ministre tato teny aminay ka zany ve ny fampiavana-pirenena ny sasany avoaka ny gadra politika na de tsy gadra politika ary ny sasany fa tena eloka ny nampikatra azy ny sasany diovina satria tambatambazona na de nanao fahotana mafaty atin'olona ny 29 mars satria nitsorona rehetra ny olona maty amin'ny 7 febroary lasakaka mo de vidividindra dolo le sasany a de am'izay mangina tambatambaziny ejeko ny olona tokony malenona ny fiaony tsy arova mpitandro filaminana kina fampiavana-pirenena raikitra am'izany ka zay mahita manao hoe mialatsiny ary rehefa société civile anao de aza miditra politika mihitsy fa ma société civile anao de atao za tsy mametsy nitra gagagaga ny amin'ny nataony mialatsina moa fa eto mba managaroatra aminareo nataony afarito amin'ny asay mandroano hoe famongana-panjakany tsisy mivahoaka de manana zo ao anatin'ny zon'olombelona ao anatin'ny ty lalam-panorenana zay tsy misaraka amiko ty atao ty ny lalam-panorenana ary ny anao lalàna foana manana zo iteny ka andriamatoa Ramakisolona ao anaty tomobile ka olona be reny misambotra azy izany ve no ataotsika eto ka zay manao hoe tsy fomba anazy akory manokana fa de makahery ny vahoaka izay fa any taona ny volana moromaina ny lamana olana tsy maintsy mbola tsokivy zay ary zay miaraka amin'ny président Ratsuel de mety gana amin'izay tsy maintsy miteny amin'ny foana hoe zao ny etaeta-bahoaka zao ny alahelim-bahoaka ary aza-dinona fa namezana na immunité parlementaire ane tsy hanao section provision zay na hoe aka volavolany any amin'ny assemblée any zay fa mba hahafahanay miteny hahafahanay maneho hevitra ankalalahana zay tsy manompa olona de mbola mitoditra zay amin'ny filoha-pirenena any aminao ny lakle an'io satria efa miny filoha Ratsuelanao iteny avoloha any aminao ny lakle an'io ka rehefa tsy voavoanao averinao amin'ny tompony na inao mametra fialana tsisy anongana anao akory fa paindray mametra anao fialana de motra de 8 anao rambololany fa tokony tsy maninona aloha irotsaka andriamatoa-Makaravalmanana irotsaka andry Ratsuel de mirotsaka andriamatoa Radionary Mampianina mangataka an'izay referendum zay eritrevitro zay de aloha zay natao de hitatsika eo zay resy de hitatsika fa milamina io fa zay kosa milaza fa anisan'ny tolona andriamatoa i président Ramakisolona ary mampalahelo zany zay moa raha vao miteny Antananarivo de hoe io nareo nefa ny sasany any Dego manao balope filoha tsisy olana aminay ny aria manao ny atao ka zay de mitsotra hoe aza atao an'izany Antananarivo aza pitena tsony fa efa vita ny kanja Teresimea aleo alalaka ny faneho-kevitra eto Madagasikara amaraparana ny fandaharantsika satria fa lasalasa ihany ny fotoana andriamatoa Naivo-Raholdina mankalaza ny 7 volana mars itsika isataona amin'ny fankalazana de mametraka fonany hoe fahatsiarovana ireo nitolona nanohitra ny fanjanahana teto Madagasikara ny fankalazana tato anatin'ny taona vitsivitsy zao dia nahitana hoe misy karazana dossier na antotra taratasy mivoaka tsy kelikely ary mahatonga aty hevitra PDB ny amin'ity raharaha 7 mars 7 ity ary voatonona ao ambadika zany ny visiny atsona hoe ambadika politika na stratégien'ny frantsay amin'ny tenany atoko matanjaka dia ny MDRM tamin'izany fotoana zany ary mampivadika an'ilay fomba famakinany tantara ho tsy hoe tolona nataony MDRM nanty tandrazana fa karazana manipulation natao amitehana ny atoko zay mba natanjaka teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany ary rehefa mijerina zay kisary zay mijerina zava-misy amin'izao fotoana zao de atao mbola karazana tsingirina kilalao politika ohatry zay hatrany no mipetraka eto ho an'izay atoko atao hoe matanjaka na mipetraka amin'izay mamalaka azy zay de misy foana ny manœuvre politika na manipulation politika mipetraka ao anatiny aiza ho aizy tsika valo ambin'ny polo taona ty aorina isika malagasy sy ny fitiavan-tanindrazana isika malagasy sy zay tantara sy ny fahafantarana marina amin'ny tantarantsika zay
marina mihitsy ny voalazanao ka no tiana manafaty tena koatra mampanao gazety anao pahitatara mihitsy anao vatoko mantsy pahitatara historienne vatoko za malgasison fa ampiasa-panjakana ambony tao fananatany koa ary manaraka tantara akaiky mihitsy ao amin'ny raha-pirenena fa nanga mavetrany de sariako li satria ny fotoana efa fo ihany nisy foana mitolona teto hatramin'izay de io le fiteniko hoe rehefa te hitondra ny olona efa ty hipetraka amin'ny fitondrana ny olona de le tolona nataony teny taloha teny na ampiasainy azonao entina nasoavana firenena na ampiasainy potehana mba azony manao ny toetra ratsiny sy tsy fangalany lesona ny tiako apetraka am'izay de tsotra akehitriny a de miaraba ny tena koa angobe kotromary olatra miaraba angeo mbola velona ary mbola miantso fitondram-panjakana itsinjo am'ireny satria manambola ihany fitondram-panjakana ndrandray a anaovana ny zaozao zay tsy lara-pamihana fa tsy manambola kosa e fikarakarange-mpitolona ireny inona moa ny tena zavatra miseho hoe zavatra miseho ny de zao hoe kivy ny malagasy kivy ny malagasy satria nisy ny fito amby efapolo nisy ny roa amby fitopolo nisy ny roa arivo nisy raiky amby folo raiky amby sifolo tany raiky amby sifolo nisy ny sivy arivo rehefa tonga mpitondra sasany a de ny ametraka amin'ny toerany no mamay azy ka raha metimety aminy le tolom-bahoaka teny atsaratsara ny toerany de andrandraina rehefa tsy metimety amy fa mety animba azy dia tsy pahany ka ny apetrako de tsotra ireny tolona rehetrarehetra natao teto amin'ny firenena reny akehitriny a de tadiavany mpitondra akehitriny ho fafana avokoa satria tsy mahay maka lesona izy ka eo anatrehan'izay a de manao antso fotsiny amin'ny voaka rehetra hoe aoko tsika tsokivy aoko tsika tsokivy indrindra anareo nanana vona koa tamin'ny akaiky indrindra tamin'ny fitosoroa arivo fa reny ngahalatsaka reny raha sitrapon'andriamanitra mbola veleto andriamato andry nyrina ratsoelona zay filo nasionaly mampara ny taky tolona tamin'ny sivosoroa arivo tsy ho maty akarana nyreny akory fa zay niala tamin'ny lalan'iny a niala tamin'ny lalatsarotra iny a de azy ny azy ka za de milaza eto a amaly amin'ny voaka am'izay eto ampamaranana hoe manontany any fononareo manontany amin'ny mapara hoe fa inona ny olana manao sinema avy andriamatonda ratsoelona sy mapara sy ny asvm satria andriamato marantson de deux de laza hoe ny fanarana de manoana ny andriamato erajonary mampianina zany evora olodinina sombavambaoka madagasikara voafidy teto an-taninarivo no mifona aminareo hoe diso safidy izay diso safidy izay fa toko tapaka vilamy mitongilana zay tsy mety arenina diso safidy izay satria ny hevitra izahay fa ny programme anay no ampiasainy flo akehitriny erajonary mampianina ny hevitra izahay fa rehefa eo izy a de oravany jadona fa satria isy hery vaovao ka le hery vaovao ny takinay a de le tao amin'n'irany jesosy mamonjy hoe ny hery vaovao ny raha ny zanak'ondry kanjo lasa hery famiretana lizy akehitriny a ka eo anatrehan'izay de milaza izay am'izao fotoan'izay hoe tsy tomponantoka amin'ny tsy fampandrosoana ataon'io zahay ary manoana ny filoerajonary mampiany zay raha nampiasa nyty programme anasanay tato ty izy fa rehefa tsy nampiasa nyty izy a de nysotoninay izy io a ary mialatsiny aminareo izay a mahatonga anay miteny hoe rehefa misy ny fividianana dia voniny izay anazavany zany tsy nety teoloha zany ary eto ampamaranana de manamafy any koa ny tenako fa izay tsy ketraka akory izay tsy kivy akory fa efa mipetrapetraka tolo ny be ny tanàna na mmpanolotsaina ny tanàna ho arotsaky ny mapara sy ny alliance zay miaraka aminay manerana ny madagasikara ka tsy tokony ho kivitsika hoe eo ny fitondram-panjakana nisy zany tamin'ny fitsoroa arivo fividianana be ny tanàna teto natanjaka ny antokotiny manefa resiny andry TGV tamin'izany fotoana zany ka aza kivy mihitsy tsika fa mbola ho avy lay maraina mbola ho avy lay masoandro miratra de miaraka amin'ny mapara miaraka amin'ny président de ratsuelona tsy oely zany de voavany olana andriamato naivora olodinina solombababoaka ny madagasikara voafidy teny amin'ny boribory-tany fahadimy avy ao anatin'ny vondrona mapara na miaraka amin'ny président ratsuelona no vahintsika tato anatin'ny fandaharana l'actualité tamin'ity alina ity ankasitrahana milehibe no ny vahiny teto andriamato solombababoaka de mbola manantitrantitra eto ampamarana namana fa sy mahatv ary milaza amin'ny namana rehetra fa tsy ala olodinina koa mahatv fa fiaraha miasa eto fa miteny vona ny ala na ianao mahatv de anao amin'ny antsefa de anao free fm reo mba azony manao hevitra fa zay tsy afaka manao hevitra any amin'ny rnm sy any amin'ny tvm de sorako anareo ary mbola fononafona ny tenanay ilaza mpamarinana ampitiavana satria fitiavana lehibe indrindra ary mbola vonona ny tenanay a rehefa sainareo na tsy zarery ary fa ny ao mapara miaraka amin'ny ratsuelona zay matady atevitra zay matady demokrasia
tapitra nyfandarantsika nkasitrahana ny teknisiana ny aran'ny salata amin'ny fanatotosana ny fandarana tozany kiona ro mpijery rehetra zay nanaraka hatrany farany dindinika mametraka manam-pitafa eo amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko